Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Amen. Ivavaka isika tompo. Faly sy ravo tokoa ny tomponay ny fonay ry tomponay sy mpanjakanay, satria mbola navaozanao aminay indray ny famindramponao, ka nomenao andro vaovao indray izay androany, no tafinao hery sy tanjaka fahasalamana, nomenao fahazavana sy rivotra madio ihany koa mbola iainanay. Koa rariny sy tsinitsiny tokoa ry Andriamanitra ray zanaka fanay masino, raha ihany koa keo ambany fahasoavanao izahay, andadilady eo amin'ny tongo masinao mba hiarahabanao ampanajanona tompo. Idera, ankalaza ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao, satria mendrika an'izany rehetra zany ny fahalebiazanao sy ny fahamasinanao. Akasitraka indrindra ihany koa tompo amin'ny fitiavanao anay tsy mety ritra, tsy mitsahatra ianao no miombom-bavaka miaraka aminay, tsy mitsahatra ianao no mampianatra anay, manafatra anay amin'izay rehetra tokony ataonay mba tsy hisy ho very izay na iray azy. Mba velao tompo, ny fanahy masinao ameno, amonto ny foamam-panahinay, atakaranay tsara izay tianao ambara aminay androany, anazava sy anoro lalana anay ihany koa, ibitsika aminay amin'izay rehetra tokony ataonay araka ny sitraponao. Dia mitenena aza tompo malalo, efa vonona izay andrehany afatrao. Ninaranao masina sy be voninahitra tompo no angatanay sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo ry havana, ary faly koa manonona ho antsika isanandro ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana androany, dia izay hitantsika eo amin'ny filazantsarany Lioka toko 9, ny andininy 10 ka hatramin'ny 20. L'évangile selon Luc, chapitre 8, verset 40 à 48. Hovakina izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary notafaverina Jesosy dia nandray azy tsara ny vahoaka, fa niandry azy avokoa izy rehetra. Ary indro dia tonga ny lehilahy atao hoe Jairo, mpanapaka ny sinagoga, dia niankohaka tamin'ny tongo Jesosy izy, ka niangavy tany miditra ao an-tranony. Fa nanana zanaka vavy tokony 12 taona izy, ary efa ho faty razazavavy. Ary raha nandeha Jesosy dia nanety lalana azy ny vahoaka. Ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona, izay efa nandany fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nahasitrana azy akory. Dia nakao ivony Jesosy raha vehivavy, ka nanendry ny sombindravy avy ny dambany, ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Ary hoy Jesosy, iza moa no nanendry ahy? Ary rehefa samy nanda izy rehetra dia hoy Petera sy ny namany, Tompoko, ny vahoaka betsaka mifanety ka manizina anao. Hoy Jesosy, nisy olona nanendry ahy, fa fantatro fa nisy hery nivoaka avy tamiko. Ary rehefa hitandra vehivavy fa tsy takon'azy izy, dia nangovotra izy ka nakeo aminy sady niankohaka teo anatrehany. Dia nanambara teo anatrehany vahoaka rehetra izy izay antony nanendreny azy sy izay nahasitrana niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy taminy, anaka, ny finonao no mahasitrana anao, mandehana soa aman-tsara. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray ry havana no andeha angalantsika fampahirezana ty maraina ity. Teny ampandehanana amonjeny Jesosy ny zanaka vaviny Jairo, izay marary mafy efa ho faty tokoa, no nandrenesany ity vehivavy marary ny sidrana andritra ny 12 taona ity hoe anon Jesosy Kristy ilay mpanasitrana. Ity vehivavy ity dia voalaza ihany koa fa nandany ny fananany, nitety mpanao fanafody maro ihany koa, kanefa dia tsy nahita fanasitranana, fa vao maika nikika azy ny aretiny ka dia niaosa hatrany izy. Satria tokoa mantsy Jesosy Kristy ilay malaza mpanasitrana sy mpanao fahagagana no mandalo, dia maro be tokoa ny olona nanaraka sy nanety azy. Ny mampalahelo nefa dia ity vehivavy marary 12 taona ity, efa tena osa tokoa amin'ny aretina, tsy mba afaka niazakazaka sy nisisika akory izy, andika dia be dehibe tokoa ny olona efa lasa teo anoloana. Na izany aza nefa dia niezaka tao anatiny sy ny faniriny anantona Jesosy Kristy, dia tsy nampijanona azy teo amin'ny toerany mihitsy. Na koa hoe nampiala azy andalana,
fa mbola niezaka nisisika hatrany foana izy ka tsy nijanona raha tsy tratran'ilay tanjony hoe tsy hijanona aho raha tsy mankitika ny sombondra viavin-damban'i Jesosy Kristy. Tsy tokony mba hampaherentsika koa ve ry havana zany zavatra niainan'ity vehivavy marary ity zany. Koa ninona sakana eo amin'ny fiainantsika tsy ahafahantsika misisika mba hiaona sy hifandray amin'ny Jesosy dia andeha koa isika mba hiezaka ka tsy hijanona raha tsy miaona amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Ity vehivavy ity ry havana tsy mba nanantena hoe hifanatitra tava amin'ny Jesosy Kristy zany, tsy mba nanantena hoe handray ny tanany na koa hametrahany tanana akory, ary tsy mba nanakivy azy koa ny fahitana reto olona marobe izay ny aloha azy fa ny zavatra masaka tao an-tsainy dia ny hoe tsy hijanona mihitsy aho raha tsy voatendriko ny sombon-davan Jesosy mba hasitrana anahy. Izany no finoana lehibe tao anatin'ity vehivavy marary ity ry havana. Isika koa ve mety mandalo ady sy zava-tsarotra sarotra tokoa isika amin'izao fotoana izao, mety hoe tratran'ny aretina mafy koa angamba ka miaritra fanahintainana be, mety mahatsiaro ory tambesara-pahoriana be dehibe koa angamba, kanefa aleo miezaka hatrany hanantona an Jesosy Kristy ilay mpanasitrana sy mpanafaka ny zavatra rehetra. Aza ataotsika sakana tokoa ry havana ny manodidina antsika, ny zava-misy mitady hibahana antsika ka manao izay rehetra ampivery-dalana antsika. Aoka mba hanana tanjona mazava tsara ao am-potsika koa isika dia tsy hijanona raha tsy mahatsapa fa tafaray tanteraka amin'ny Jesosy Kristy mpanasitrana isika. Ny filazana ry havana hoe ny sombondra viavin-damban'i Jesosy no voatendrin'ity vehivavy ity dia tena midika tanteraka tokoa fa nanetry tena ambany dia ambany tokoa izy, na andadilady tany anelakelan'ny olona tany mihitsy vao tonga tamin'ilay tanjony. Andeha re mba ataotsika ho fianarana koa izany ry havana ka isika rehetra izay maniry iaona amin'ilay Jesosy Kristy mpanafaka ny olantsika rehetra dia tsy maintsy tsika andeha netry tena ambany dia ambany amin'ny tana maherin'Andriamanitra, iankohaka sy andadilady eo amin'ny tongo mason'i Jesosy koa fa tsy hivavaka tsotra fotsiny ihany. Tsy maintsy ihany koa tsika mandefitra amin'ny zavatra rehetra, enina dia amin'ny tsirariny aza. Misisika koa isika fa tsy manaiky ho ankivin'ny zava-misy manodidina antsika, izay tsy mihevitra afa-tsy ny anapodika antsika hatrany hatrany. Tena marina tokoa mantsy ry havana fa amin'izao andro madiva ho farany izao dia maro tokoa ny sakana lefa ny devoly fahavalitsika. Anakany anetsika tsy hivavaka ao am-piangonana intsony, kanefa aza atao sakana izany fa toero mandrakariva amin'ny alalan'ny vavaka mahevy, mangatany fanampian'ny fanahy masina mba hampatanjaka ny finoantsika isan'andro. Tsy tokony morakivy koa fa mila miroso foana ary tsy mijanona raha tsy mahatsapa fa tafaray tanteraka amin'Andriamanitra isika. Ny antsika ry havana tsy ny sombondra viavin-damban'i Jesosy no voatendritsika fa ny vavaka izay asandratsika amin'ny finoana, izany no fantatsika fa henon'i Jesosy Kristy tanteraka ary dia amalitsika tokoa izy. Fantatsika koa ry havana fa Jesosy Kristy dia fa nanasitrana sy nanao fahagagana be dehibe ary tsy mbola ny farany izany fa mbola afaka ataony amintsika tsirairay avy izay rehetra. Vonona isisika hitady sy hikatsaka azy amin'ny fotsika rehetra. Vonona netry tena tahaka azy ihany koa ary vonona hibanjina an Jesosy Kristy fa tsy ho resiny sakana maro isan-karazany. Aoka koa isika ry havana tsy hanamely tena fa Jesosy Kristy dia manana vahaolana be dehibe mifanandrify amin'izay zava-mampahory antsika. Jesosy Kristy koa tsy mandà na manosy botanana izay mangetaentana antona azy fa ataotsika fotsiny izay mahakasika ny fony amin'ny vavaka izay asandratsika dia ho faly sy hainao tsika izy ary dia amaly antsika tokoa araka ny tenin'i Davida mpanao salamo manao hoe ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona. Fantatra ihany koa ry havana fa tratra orinina tokoa ity vehivavy marary ity vao naheno ny momban'i Jesosy Kristy, kanefa na izany aza dia efa feno ny finoanan Jesosy Kristy ny tao anatiny hoe tsy maintsy hosotranan'i Jesosy Kristy eo androany rehefa voatendriko ny sombondra viavin-dambany. Ary dia hita tokoa ry havana fa izy no nahazo fanasitranana talohan'ny zanaka vaviny Jairo. Noho izany tsy maninona ry havana izay toerana misy antsika ao am-piangonana ao. Tsy maninona koa na dia tara aza isika voatafiditra ny vavaka tao am-piangonana no ny antony maro samihafa mety nahazo antsika. Fa ny zava-dehibe indrindra eo anatrehan'Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra ilay habe ny finoana ao anatintsika.
hitan'Andriamanitra koa ny etaeta fatratra ao anatitsika iona sy ifandray tanteraka amin'i Jesosy Kristy, ilay mpanasirana sy mpanafaka. Jesosy Kristy ry havana dia zao, tsy mba mijery ny toerana misy atsika izany izy, aminy dia mitovy avokoa ny olona rehetra. Ny zava-dehibe indrindra aminy dia isika mahery misisika mitady azy amin'ny fanetretena. Ny lehibe aminy indrindra koa dia mahita ny habe ny finoana ao anatitsika, mahita ny faniritsika iona aminy. Ary aza atao mameno ny fotsika koa hoe ny habe ny olatsika, fa manjary lasa kely ny Jesosy Kristy ao anatrehan'izany. Ny tokony ataotsika ry havana dia zao ihany mibanjino isan'andro Jesosy ry havana. Fikiro mafy izy, aza miala aminy mihitsy, fa izy koa dia tsy ala amintsika mihitsy. Hoy ny tenin'ny ohabolana toko 7:7-20 amintsika androany manao hoe fa raha mbola misy toa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenantsika. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay io, makasitraka indrindra raha mbola nampandriana indray ny sitraponao ianao androany. Fa zava-dehibe aminao tokoa ny anananay fanetretena. Toetra izay efa niainanao tokoa manjo izany Jesosy. Enina dia zanak'Andriamanitra be voninahitra tokoa azy ianao. Makasitraka indrindra Tompo, satria te ahitanay tokoa ianao, izay rehetra maro be, te hanitsy anay tokoa ianao. Enina izay maro be mbola miaina ao anatin'ny fiavana vonan-kevitra tanteraka. Na ara-batana izany, na ara-tsaina izany, na ara-panahy izany. Izay ihany koa tsy manaiky andefitra, tsy manaiky anetri-tena, satria iverinay angamba fa manala ny voninahitra izany, manambany anay ihany koa. Anika dia vao maiky izay ny rehare fatratra, ary indraindray aza dia vitanay mihitsy na manao tsinotsinona ny namanay, sao manotohina ny toerana misy anay izany. Diso hevitra tanteraka izay Tompo malalo teo anatrehan'izany rehetra izany. Fa ny teninao tokoa dia manambara hoe fa izay manandra-tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Fa mifona Jesosy, mibaboka kely keo anatrehanao Tompo, satria resy ny fiavonavonana tokoa izay, resy ny fanandrata-tena izay, resy ny fiheverana ny tenanay ho zavatra sy ambony noho ny hafa. Ko mamelany fahadisoanay Tompo malalo, mandrafo aminay, ary mba meteza Tompo, anamboatra anay, hanitsy sy hanavao anay araka ny sitraponao, ahafahanay miona sy mifandray tanteraka aminao. Ka dia tsy maintsy ho sitrana tokoa izay marary rehetra eo amin'ny fiainanay, ary tsy maintsy voavaky koa ny olanay rehetra. Amen. Raiso ampinoana ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika ry havana. Itahy anareo ane Jehova ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehova ka mindra fo aminareo. Hanandratra ny tavany aminareo ane Jehova ka hanome anareo fiadanana. Ary mbola hiteny aminareo indray androany hoe izao amelombelona ny fanahy ny manetry tena sy amelombelona ny fony ny torotoro foa. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.